Iray amin'ireo tranga ahitana kolokolo be loatra ny fanondranana antsokosoko andro amena eto Madagasikara na ny Bois de Rose nahafantarantsika azy. Mahakasika izay indrindra aza nanambara ny Alliance Voire Gasy fa fahasimbana ara-toekarena tsy hita pesipesenina no mahazo antsika eto Madagasikara manoloana izay fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena izay. Tao anatin'ny tetezamita ny tena nahazo vahana ny fanondranana antsokosoko andramena hoy ny tatitry ny Alliance Voire Gasy. Kontenera 500,000 tombanana amin'ny teti-bidy $200 tapitrisa no naondrana antsokosoko ary miala teto Madagasikara ny taona 20 ka hatramin'ny taona 2012. Raha ny tombany betsaka lavitra noho io ny abetsahan'ny andramena naondrana antsokosoko ny taona 2012 sy ny taona 2012. Ho azy ireo noho ny kolikoly avolenta tsy voahenjika ny tena tompona andraikitra ny fanondranana antsokosoko andramena. Zay misy zany misy zasy miteny hoe iza na iza fa tafiakatra avo be zany ny fanaovana kolikoly eto Madagasikara manana faka any amin'ny sapatra ara-panjakana isan-karazany zany indrindra ho any amin'ny secteur de gouvernance amin'izao fotoana izao ary afaka manontany ny sarababe vahoaka nareo fa vitsy sisa ny olona mahatokony ny sambatra ara-panjakana mikasika ny fifampitondràna zany any amin'ny tsara sy misambotra sisa zany reny ary naresy misy mifanolorana amin'ny samby zareo zany raha mijeritsika amin'izao fotoana izao ka raha tsy misy kapoka maro zany avy any amin'ny mpitondra fanjakana ambony eto amintsika mihitsy mamadika an'izay dia hitohy eo zao fotoana izy satria lasa zay moa zany efa niteny misy na ny mpamatsy vola ary miresahanay hoe raha ohatra misy fitondram-panjakana manana fahefany kanefa tsy afaka manasa an'izany manimba an'izany mandrava an'izany kolokolo zany dia anareo koa mbola mamatsy zany tafiditra ao daholo tsika menakavy zany ohatran'ny hoe presque kombakomba zany na manao complaisance moa amin'ny teny vahiny zany amin'ny firoborobo ny fanaovana kolikoly eto amin'ny firenena. Ho an'ny Voire Gasy tsy vahaolana ny resaka marimaritra iraisana ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fanondranana andramena. Ho azy ireo ny famaizana ny tokony hamafisina. Momba ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fanondranana antsokosoko andramena dia laza ny teo anivon'ny Bianco fa ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana lalina izy ireo amin'izao fotoana izao. Le tena manao le kolikoly amin'le ondry fanondranana andramena ny gamba tsisy mahafantatry hoe iza tena manao any fanondranana tsokosoko andramena io tsisy mahafantatry fantatsika hoe iza tena mpanao an'ireo dia ny zavatra tiana tokony fantatsika fotsiny dia hoe ahoana ary ny fomba asamborana an'ireo olona reo. Le olona raha ho samborona tsy maintsy misy ny pirofo matanjaka aloha maintsy misy ny pirofo matanjaka hoentina mpanao famitorana hitondrana azy ho fitsarana fa raha tsy matanjaka le pirofo hitondrana azy ohatry fitsarana dia fantatra fa tsy atazona azy dia eo zany no tena mila n'le fanadihadiana lalina zay tokony atao ary eo mpanaovana azy tena eo mpanaovana azy mihitsy zany zao fa nareo aza very fanahy fa zavatra rehetra misy farany. Andrasana araka izany ny valin'ny fanadihadiana tanterahan'ny Bianco momba ny fanondranana antsokosoko andramena.